raha tsy hay ho maly ndao hoe narin'androany fa ho tafavoakantsika izy raha pitso. Androantsika hianatra zavatra anankiray goavana tena important indrindra ho antsika basista dia fahaizantsika mitrotro an'io hira io. Eto zao dia rythmique sokosy ianarantsika. Ataontsika tonalité de mi le izy eto amin'ny 7e case 3e corde. Raha 4 corde ny gitara ampiasainao dia mety ihany koa zay. Eto dia mamorona accord tsika ataoko hoe accord première octave zao dia avy eo 5e note dominant dia avy eo sous dominant dia asiantsika tierce le izy dia avy eo quinte ohatra zao. Avy eo atao amin'ny note dominant tierce quinte dia avy eo tierce quinte. Zay anankitelo zay ny accord ataontsika mivezivezy ao. Zao octave le izy dia antotsika no manao an'ilay groove hoe tan 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 zay izy 1 2 3 ohatra dia akoatr'izay indray raha ataoko mifamadika ilay accord zany hoe avy ato dia tsy eto fa atao amin'ny 4 zany hoe zay le atsotsika hoe accord 3 accords majeur triade majeur zany hoe 1 4 5 na hoe 1 5 4 na zay tiatsika na famadibadika na hoe 4 ny voalohany dia 5 ny faharoa dia 1 ny fahatelo ohatra zao. Arakaraka le hira zany zao tsisy accord mineur fa le triade majeur ihany. Tsotra kely mianatra gitara basy raha ohatra ka manana an'ilay gitara basy anaovana pratika mihitsy isika ao an-trano. Raha mila suivi sy continue ianao amin'ny resaka fikotrana gitara basy dia izay dia vonona mampianatra débutant, moyen ary avancé. Raha liana ianao dia mandefasa message amin'io numéro WhatsApp io dia omeko anao ny détail rehetra mahakasika ny fianarana tompoko.